Anio talata fahaenina ny volana Janoary taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Marka nalaina tao amin'ny toko fahaenina andininy 430 hatramin'ny 440. Teo am-pampitomboanan'ny Mofo dia niseho toy ny mpaminany Jesoa. Tamin'izany andro izany i Jesoa nahita ny vahoaka betsaka ka nangoraka azy, satria tahaka ny ondry tsy misy mpiandry izy ireo. Dia nampianatra azy zavatra maro izy. Noho ny hariva ny andro dia nanatona azy ny mpianana na hoe nahita ny efitra ny andro efa hariva, ka alefasin'ny olona andeha hividy hanina any amin'ny tanàna sy ny vohitra manodidina, fa izao no navaliny azy ireo. Omenareo hanina izy, ka hoy ireo taminy, andeha hividy mofo dia ny 200 fa izahay, ka omenay azy hohaniny. Ary hoy izy taminy, manana mofo firy ianareo? Mandehana hoe zaho. Ary rehefa noho izany dia hoy izy, mofo 5 sy azan-drandro. Dia nasainy ampipetraka ny olona rehetra atao atokotokony eny amin'ny ahi-maitso izy ireo, ka nipetraka mitsitokotoko izy, ny sasany 100 ary ny sasany 50. Dia noraisiny ny mofo sy ny azan-drandro ary niandrandra ny lanitra izy ka nitsodrano. Ary rehefa izany novakiny ny mofo dia nomeny ny mpianany mba arosony eny anoloan'ny olona, ary nozarainy tamin'izy rehetra koa ny azan-drandro. Dia ninona izy rehetra ka voky, ary ny sombintsombin'ny mofo sy ny azan-drano sisa tsy lany na feno sobika 12 ka netiny nody. 5 lahy anefa nisan'ny nihinana tao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.